Betsaka amin'ireo malagasy teraka ny Frantsa no tsy mahay miteny gasy, ka izay indrindra no isan'ny antom-pisian'ny fimpima na ny fikambanan'ny mpikabary malagasy any Frantsa. Tsy vitan'ny mampianatra kabary fa sady mampianatra ny fomban-tany no mampianatra fiteny malagasy ny fimpima. Aminay ny kabary dia fomba anankiray koa zany hoe anehoana ny fitiavan-tanindrazana ho an'ny malagasy izay ny ampitan-dranomasina. Zany hoe amin'ireo malagasy any zany na reo izay mbola mianatra na reo izay efa miasa mba te hitondra ny zavatra azony hoentina etỳ an-tanindrazana hoe anasoavana ny tanindrazana. Tena zava-dehibe aloha ray hoe fahafahana mahay miteny malagasy. Raha ohatra hoe ianao misy voina hoentinao any ambanivohitra kanefa ianao teny frantsay dia misaotra ny olona dia misaotra anao izy fa dia tsy hanaraka lalazanao izy. Ohatran'izany koa tsy hoe izay fahaizanao avy any no entina avy hatrany dia atao hoe petatoko hoe zao ary no atao aty. Fa iny zany tsy maintsy miainga koa amin'ny fahafantarana an'ilay fomba tany sy ilay soatoavinao dia anjara amin'izay ny mampita an'izay. Izay no mahazava-dehibe an'ilay hoe fianarana an'ilay izy defany. Efa zava-dehibe aloha ilay fianarana kabary. Fa amin'ilay fianarana kabary iny koa dia misy manana lanjany koa ilay fianarana teny malagasy indrindra ho an'ilay ankizy teraka any. 10 taona zao no nijoroa ny fimpima Frantsa raha 1.1 monja ny mpikambana tany am-boalohany dia efa mahatratra 34 be izao ny mpikambana ankehitriny ary miparitaka amin'ny sampana 12. Ampolony kosa ny ratsa-pampianarana ahitana ny tanketsa izay natokana ho any ankizy hatramin'ny takalo ho an'ny olon-dehibe. Iray amin'ireo firenena 7 ahitana fimpima ivelan'ny nosy i Frantsa. Tamin'ny taona 1770 zany no niorina ny fimpima ary tamin'izany fotoana izany 4.10 rahalany nanorina ny fikambanana. Raha ankehitriny kosa dia eto Madagasikara amin'ireo faritra rehetra sy firenena 9 any ampitan-dranomasina no efa misy ny fimpima ankehitriny. Ny 7 septambra teo no nanomboka tany Toulouse ny fankalazana ny 10 taona ny fimpima Frantsa. Izana oraina ny 14 septambra any Avignon ny 12 septambra, 10 oktobra any Bordeaux ary 18 oktobra any Lyon. Hetsika izay iarahan'ny mpikabary amin'ny mpanakanto malagasy toandry Eric Manana sy ny feo gasy. Amin'ny voalohan'ny volana May 24 no anaovana ny ivo ny fankalazana ao Paris amin'ny alalan'ny fampiratiana sy seho lehibe izay faranana amin'ny alin'ny mpikabary ao amin'ny salle de millénaire Savigny le Temple ao Frantsa ny Rome. Teny fanevan'ny fankalazana ny 10 taonany hoe asandratro ny teniko, isondrota ny taniko.